Fa mbola mitohy hatrany kosa ny fitakiana ireo nosy manodidina na koa ny Îles Éparses avy amin'ny fikambanana senatera ny Madagasikara sy mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha fanampanazavana avy hatrany. Ampiakatra ny raharaha fitakianan'ny famerenana amin'ny fitantanan Madagasikara ny nosy Éparses ny fikambanan'ny senatera Madagasikara sy ny mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha. Andefa taratasy amin'ny Andriamatoa Ban Ki-moon sekretera jeneraly firenena mikambana ho fangatana amin'ny fampiarana amin'ny fehi-kevitra navoaka ny firenena mikambana tamin'ny 12 Desambra 2017 ny ACS. Nampahafantariny ACS io fanapakevitra io nandritra ny fanokafana ny fampiratsiana momba ny nosy malagasy Éparses izay atao hoe tsy amin'ny tahalalary sy nanalakely. Ny tanjona moa zany dia hoe ahoana ny anatanterahana amin'ny teny frantsay hoe concrétisation ny fanapakeviny ONU na résolution iny izay milaza fa antsika nosy io dia antsoina hoe ilona malagasy ilona malagasy. Zay zany ny tanjona ka ny lalana ataonay dia manolotra amin'Andriamatoa Ban Ki-moon zay zay tanarao izy io dia taratasy dia manangona solia zay ary mbola hoentina any amin'ny faritra izy ireo eran'ny Madagasikara zany ny fampisehoana isaka ny faritany dia avy eo anefanay zany ny taratasy ka ny fanindrinay dia hoe nareo mpitondra fanjakana manomboka amin'ny filoham-pirenena miampy an'ireo filoha efa teo aloha ireo akoho zahay andeo hanao sonia raha tena hoe vonona iaraka amin'enareo mba azahoantsika ny nosy io. Hitohatra amin'ny sabotsy 10 Desambra ao Avizon fampiratsiana fampahafantarana nosy malagasy Éparses izay totosain'ny fikambanana senatera Madagasikara sy mpikambana teo anivon'ny CST teo aloha. Hetsika izay natao hanangonantsiny io fitakiana nosy Éparses eo anivon'ny firenena mikambana. Natao ihany koa ny fampiratsiana entina hampahafantarana malagasy indrindra ny tanora mba hahafantatra misimisy kokoa ny nosy Éparses sy ny harena ao aminy.